Nona ny fiadanana ary ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ho antsika manakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity mino izay fa izao fandarana izao dia tonga ny famagin'Andriamanitra manokana ho aminao ianao izay miandry valim-bavaka ianao izay miandry fahasoavana amin'izao faraparan-taona izao dia izao fotoana ahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao fotoana n'Andriamanitra aminao ihany koa ny tenako pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Ertiana manonona fiadanana pasteur Alvarez dia miarabantsika manakavy tompoko ho tahin'Andriamanitra eny tompoko andeha hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary hivavakantsika mba ho tahin'Andriamanitra indray izao fotoana ahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao indray ary tsy adino ihany koa zany mitondra-bavaka manokana ho an'ny renim-pianakaviana izay azo lazaina hoe mandalo olana amin'izao fotoana izao mety hoe manano tena angamianao dia mila valim-bavaka mila fitaina dia hivavaka ho anao zay dia ary hivavaka sika tompo raha eo misaotranao zay satria dia afaka hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra mamaraparana ny bokin'ny nomery zay amin'ity faraparan'ny taona ity ihany koa amin'izao fotoana izao eto dia mitondra-bavaka manokana ireo azo lazaina hoe renim-pianakaviana ao anatin'ny ady ao anatin'ny olana mety manano tena izy mety maty vady izy nefa dia mamelona reto zanany reto be lehibe reto na mety mandalo olana maro samihafa amin'izao fotoana izao renim-pianakaviana dia mivavaka ho an'izy ireo zay Jesosy omenao fahasoavana omenao tanjaka sery ho tohananao anokafanao lalana rabola anokafanao lalana maro samihafa amin'ny fahasoavana sy ny fitahina hiditra tsehatra ianao Jesosy amin'ny fiainan'izao anabavy renim-pianakaviana izao ary mitondra-bavaka ihany koa manokana tompo izao fandarana izao araka ny teninao milaza manao hoe ny fanahy masina no ampianatra anareo hitarika anareo amin'ny marina rehetra koa dia mangataka ny fanahy masina ampianatra anay anokatra ny sainay hitarika anay amin'ny marina rehetra indray amin'izao fotoana izao misaotra tompo amen iny ary tompoka lasitsika ary nomere toko fahina amin'ny telopolo toko fadimy amin'ny telopolo azafady ny tapany faharoa zany dia amin'ny andininy fasivy ny lohateny dia manao hoe ny ifidianana tanàna antsirana izay nahafaty olona tsy nahy andiny fasivy ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordaina ianareo ka tonga any amin'ny tany Kanana dia hifidy tanàna ianareo ho tanàna fanotsirana ho anareo mba hanotsirana izay nahafaty olona tsy nahy dia ho fanotsirana ho anareo mba tsy ho azo mpamaly ra izany tanàna izany mba tsy ho faty izay nahafaty olona mandra-piseho ny hotsaraina eo anatrehan'ny fiangonana ary ireo tanàna homenareo ireo dia ho tanàna fanotsirana enina ho anareo ny tanàna telo dia homenareo ety andafin'ny Jordana ety ary ny tanàna telo kosa homenareo any amin'ny tany Kanana ho tanàna fanotsirana ireo tanàna enina ireo dia ho fanotsirana ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny ary mipotitra ao aminy mba hanotsirana izay rehetra nahafaty olona tsy nahy kanefa raha misy mamely vy olona ka nahafaty dia nahafaty olona izy atao maty koa izay nahafaty olona ary raha misy mamely vaty olona ka nahafaty dia nahafaty olona izy atao maty koa izay nahafaty olona ary raha misy mamely hazo olona ka nahafaty dia nahafaty olona izy atao maty koa izay nahafaty olona ny mpamaly rano mahazo mamono azy raha miona aminy izy dia mahazo mamono azy ary raha misy mamely olona noho ny lolopona mitoraka olona amin'ny fanotrehana ka mahafaty na mamely amin'ny tanany noho ny fandrafiana ka nahafaty dia atao maty koa ilay namely nahafaty olona izy ny mpamaly rano mahazo mamono azy raha miona aminy izy andiny faharoambaropolo fa raha misy olona mamely olona tsy nahy ka tsy noho ny fandrafiana na mitoraka olona na amin'inona nefa tsy amin'ny fanotrehana na sendra manjera vato ka nahafaty olona nefa tsy hitana sady tsy fahavalona izy na mitady andratra azy dia ho tsarain'ny fiangonana ilay namely sy ny mpamaly ra araka izany lalàna zany ary hovonjen'ny fiangonana ho afaka mpamaly ra ilay nahafaty olona ka ateriny indray ho any amin'ny tanàna fanotsirany izay nalihany tamin'izy nandrosotra ary hitoetra ao izy mandra-pahafatany mpisorona be izay voaositra tamin'ny diloilo masina diny faina amby-roapolo fa raha mivoaka eo velan'ny tanàna fanotsirana izay nalihany tamin'izy nandrosotra ilay nahafaty olona ka hita mpamaly ra eo velan'ny tanàna dia azo vonoana izy ary tsisy valin-dramo zany satria tokony nitoetra tao an-tanàna fanotsirana izy mandra-pahafatany mpisorona be fa rehefa maty mpisorona be dia mahazo mody any amin'ny zaran-taniny ihany ilay nahafaty olona ary izany zavatra zany dia ho lalàna hitondrananareo hatramin'ny taranakareo faramandimby eny amin'izay rehetra honenanareo ny amin'izay rehetra nahafaty olona dia atao maty izay mahafaty araka ny teny vavolombelona nefa raha vavolombelona iray monja dia tsy ampy anameloka hafaty olona zany ary ianareo tsy andray avitry ny ainy nahafaty olona zay meloka ka tokony ho faty fa atao maty koa izy ary ianareo tsy andray avitra ho an'izay mandositra ao an-tanàna fanotsirana mba ho diny indray
hitoetra eo amin'ny taniny raha mbola tsy maty ny mpisorona ary aiza mamety avetany tany zay honenareo fa ny raha dia fa mety avetana ny tany ary ny tany dia tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny raha zay nalatsaka teo afa-tsy amin'ny raha zay nandatsaka azy ihany ary aza lotoinareo ny tany honenareo zay toerako fa izao ny Jehova mitoetra eo amin'ny zanak'Israely. Pasteur ia zava-dehibe pasteur Andrinirina Alvarez indray ny eonatsika eto a etampamaraparanana ny taona miditra amin'ny taona vaovao tsika pasteur Alvarez ary tiako foana ny manamarika amin'ny sabotsy avy zao moa dia angady lavaka fandevenana tsika fandevenana ozona fandevenana ireo alahelo fandevenana ny fijaliana fandevenana ny fahantrana fandevenana ny ranomaso fandevenana ireo karazana atao hoe zavatra mampisento ny olona pasteur Alvarez dia ny fanaraka tamin'ny mpino tamin'ny sabotsy teo hoe ho alevitsika impito mandivitr'olo reo tsy hitraka intsony amin'ny taona vaovao 2019 tsy nanao velorano akory tamin'reto olo reto fa nanao fanekena hoe hiditra amin'ny 2019 tsika afaka miaina amin'ny fiainana vaovao pasteur ny olona zay nisy fotoana tadidiko tsara pasteur tany amin'ny taona asa 1994 tanao na 93 tanao ohatr' zao tsara mihitsy le daty ohatr' zao tsara mihitsy akatokatoko ny famaranana ny taona toy izao mafy pasteur zany no anisan'ny taona mafy indrindra teo amiko hatramina olombelona tsy tadidiko zay na teo 94 teo zay taona mangidy indrindra teo amiko zany pasteur Alvarez satria ny ilazako hoe taona mangidy indrindra dia zao ao anatin'ny farany taona ianao ny boka ny trosa ao anatin'ny farany taona ianao ny tsisy hoaniko hoanina tadidiko zo tamin'izany pasteur tao anatin'ny farany taona ny kiatso daholo ny zavatra rehetrarehetra natao tao anatin'ny farany taona tena farany taona fian'ny fafahambaraka dia tadidiko ny tenin'ny mamako tamin'izay zao ny tenin'le mamako mbola velona amin'ny pasteur zao ny tenin'le mamako ty taona ty ozy izy ny fotoana ahitantsika fahantrana farany hivalina amin'ity taona ty daholo ny fahoriana rehetra hivalina amin'ity taona ty fafahambaraka sy trosan'olona sy fiainantsika tsy mandeha ty fa hiditsika amin'ny taona 95 izy tamin'izany mbola teo nivondray aman-dreny mako mbola tsy nanambady taona vaovao ny idirantsika amin'io fa hivalina daholo ny fahantrana rehetra zay tsara ny tenin'le mamako fa tamin'io fotoana zay nitenenany ihany io pasteur fa tena tonga dia nisokatra ny lalana rehetra io farany taona io lazaiko anao fa tena fitahina miopapana ary fahagagana miopapana ny raisinay vaolana tsy takatry ny saina arabola tamin'izany satria tena araka nambarako taminao trosa miopapana fahantrana haniko hanina tsy misy tadidiko tsara tamin'izany niopogana kely teo amin'ny anaky folo teo 5 teo ngamba tsisy dikany akory tao anatin'le hoe mba entina andaminana fiainana zany hoe andoavana trosan'olona andaminana an'le fahantrana le gana keliko zay mba nopiko tena mba nanana mihitsy fa tena tsy hitan'le fahantrana akory ry pasteur fa io tenin'ny mamako ary tena nisy heriny zay tenin'le mamako zay ty ozy izy ny taona farany hijalitsika ty fa atao anatin'io pasteur atao anatina 3 jours ao anatina famaranana ny taona vaovao niova ny tantaranay ary tao arinan'iny mandraka androany misokatra ny lalana rehetrarehetra nisokatra ny lalana rehetrarehetra za tena milazabina hoe tena ka ny zavatra tenintsika io zavatra lazaintsika io pasteur tsika zany tsy mandany fotoana zany miresaka eto pasteur Alvarez misy olona dia varina amin'ny taraina fotsiny ary misy mpino ny amin'ny mampalahelo ana fotsiny amin'reto mpino sasatsasany reto dia zao le tsy manana faharetana zany manisan'ny problème mampino amin'izao fotoana zao tsy manana faharetana ray dia lasa leo ny fampanantenan'Andriamanitra leo izy zany Andriamanitra ohatrany hoe mampanantena foana azonao
dia izy nefa tsy manam-paharetana. Hitanao le problème zanak'Israely. Problème zanak'Israely manko nampanantena foana Andriamanitra. Nareo tsy maintsy tonga any amin'ny tany Kanana. Nareo tonga any tany tondra dronosy tantely. Or tsy zay nefa ny zavatra nitsanga. Fa teny andalana nisy tsy fisindrano, tsisy rano, tsisy sakafo, ditongotra, feno ady, feno olana, feno adversaire, na tonga an'ireo imenimenina mihitsy andao hiverin-dalana, andao hiverina any Egypte. Zany le teo tsy faharetana. Azonao? Tsy nanana faharetana ireto zanak'Israely reto. Ary zany no nisan'ny zavatra anankiray nampiletika an'izy ireo tany amin'ny tany efitra. Dia menomenina, dia monimonina satria Andriamanitra nampanantena foana ho tonga any amin'ny tany tondra dronosy tantely nareo, tany mampanankarena, tany feno fitahiana, feno fahasambarana, ny any ireo aiza ihany. Jerena nefa ny adversaire no mitsangana. Ary adversaire ohatrany goavambe, géant grand teo anoloany. Jerena nefa ny tsy fisindrano no hita, jerena ditongotra ny hita, jerena ka manamana foana ozy izy hoanina, jerena ka tsy ary zany ny anisan'ny problème mahazo mipino amin'izao fotoana zao. Tsy manana faharetana. Za dia miteny aminao ranabavy, aza mamotsotra fahasoavana. Zay rehetra nambaran'Andriamanitra tsy maintsy taterahany aminao pasteur. Tamin'ny sabotsy teo tena ny popoka mihitsy ny fijoroana vavolombelona. Ny popoka tena hitana hoe nisy anabavy zay tany tena tao anatina fahafahambaraka, tena nisy fotoana izy pasteur Alvarez ny antsoa mba avondreo vola pasteur, tena le anabavy io mo tena tokoe anabavy mafana fozy. Ary efa ela ny vavahany io anabavy io, fa tao anatin'ny rotaona teo izy fa tena tsy afaka nitrosa, ary izy nanjanabola. Fa pasteur Alvarez mahavarina namadian'Andriamanitra ny tantarany tamin'ity taorianan'le tena mamasina iny le hoe iny izy ty le hoe mizara fahasoavana iny tao ambadika iny. Eritrereto zao ny teneny hoe mandray 50 millions par semaine, 50 millions par semaine. Nefa anabavy tena tototry ny olana zany, anabavy tena tototry ny problème. Ary za zao nahita nitaraina ny tomany, inona pasteur ny ataoko, inona moa pasteur ny azoko atao amin'le olona, ny ady le teny ato ambava ihany, ianao tsy maintsy ho mpandresa. Ary ny teniko teny mamasina tamin'ny 1er décembre dia hoe alohan'ny faran'ny taona tsy maintsy mipoaka ny fahagagana. Fa popoka mihitsy ny fijoroana vavolombelona tamin'ny sabotsy teo pasteur. Ary zay no ampanantenako ny olona hoe sabotsy faran'ny taona ity ho avy ity 29 décembre dia andevina ho alevina impito mandevitr'olona. Reo fahavalonao, reo zavatra nampahory anao, nampitomany, nampijaly anao, possible pasteur. Ary zany no nampanantena ny olona hoe angady lavaka isika zay tsy hitrakan'ny fahoriana ntsony amin'ny fiainanao. Za minao zany pasteur, fahagagana nge za tsika moa pasteur mahita fahagagana isan'andro san'andro dia miteny an'izany tsika, fa ho an'ny pasteur tsy mahita an'izany tsy samy teny an'izany, ho an'ny mpitory teny tsy mahita an'izany tsy samy teny an'izany, fa mahatonga antsika miteny an'izany foana satria zany mihitsy le hitan'ny masotsika dia tsy afaka angina mihitsy ny vavantsika pasteur. Momba na fanasitranana zay ataon'Andriamanitra hoe misy an'izany karazan'olona zany zay tamin'ny herinandro pasteur nisy karazana rahalahy anankiray resaka tamo, botsy ny kibony io namisavian'olona, botsy na ny tongony. Ary reny aretin'ireny misy fotoana tena tsy hita zay anaovana azy, tsy hita reny, fa tao anatina délivrance mipotsaka ny fivalanana reny fitranatry mivava, zavatra maintimainty be mivoaka tany anatin'ny kibo, zavatra mainty hita hoe tonga dia efa misaviana mihitsy le izy, mipotsaka tany anatin'ny kibony tany le zavatra maintimainty fivalanana miaraka tamin'izay sitra. Io mahavarina zavatra io zavatra toetr'Andriamanitra io. Misy an'izany olona hoe namisavian'ny olona zany pasteur dia zao tena mivoaka akotry manta mihitsy no mivoaka avy any, akotry manta voaka avy any. Nefa tsy misy olona hoe possible telona akotry manta zany, nefa ny délivrena tena tonga dia nivoaka. Tadidiko misy tany Tamatavy ndray ity pasteur, tany Tamatavy manko misy an'ireny karazana olona misy devoly sy misy tromba reny, tena nampalahelo mihitsy le rahalahy zay. Eritrereto pasteur hoe mihinana tavoahangy izy, mihinana fanjaitra,
fanjaitra tavoangy antsy no haniny ohatrany hoe mampiresaka tavoangy vera io tavoangy vera io dia trakotrakony dia hohaniny ohatrany hoe tsy mampino ny tantarainy an'lizy aloha tsy nino tamboalohany tantarainy ray aman-dreniny io paster ozy izy zalako mijaly misy tromba io dia ampijalindro tromba reo dia tsy amelany io raha tsy mihinana ino izy ty tavoangy antsy reniny kepohany dia laniny manta fanjaitra dia tsy nino a paster tsy nino fa inona tokoa zavaranitranga ny délivreko amin'izay izy satria tena nijaly lera lahy mivoaka paster amin'ny fanjaitra eto amin'ny kibony fanjaitra lavabe ohatrany iny fa nisy lohany kely anankiray mivoaka tena zay avon'iny nahita le fanjaitra nivoaka mihintsy ao anatin'ny kibony délivreko izy androany ohatra mipotra kely ohatran'iny le fanjaitra dia verena marapetsy dia ahoana io paster so dia opérena ozy izy any amin'ny dokotera ozy izy ka za itio saloha impossible ahoana moa paster ny nona hoe hivoaka avy any anaty tsinainy io fanjaitra io ary fanjaitra lavabe ohatrany iny ahoana ny telomanazy zany za tena tsy nino andrizy dia zany nanao délivrance azy ny ororo be mihitsy ahoana rehefa andriamanitra nanaovana ny ty lehilahy ty atao ahoana ty lehilahy ty satria izy mivoaka ohatran'iny tsapaiko fanjaitra arafesina dia sy tomboko le izy tsy mivoaka za koa matahotra matahotra amin'le izy délivreko fanindroany dia iny fa efa manomboka lavalava andriamanitra dia ahoana ty délivreko tamin'ny alina iny ny alina iny farany mivoaka le fanjaitra ary paster dia nivoaka teo mbofandrinany izy matory amin'ny alina dia nivoaka teo mpandrinany dia nentin'ny mamany avy any teo izy le fanjaitra tao anaty kibony paster dia natsiony anahy efa arafesina zany nge zatra incroyable ane zany paster ary fanjaitra arafesina be ny fantanina mipitraka tao atsaiko dia hoe ahoana ny nazakany ny vavony an'le izy dia ahoana ny tsy nampikirobaka ny tsinainy nefa ny kibony kirobaka dia zay avo tena nino ny tenin'le mamany hoe tena ninana tavoangy mariny ty lalahy ty ka le izy zay mahatonga ana amin'ny teny paster hoe ny olona tsy mino fahagagana tsy mino an'izany zavarasatsika zany fa za tena milaza aminao miteny an'izany tsika satria mahita an'izany andro manalina ary io zavatra impossible amin'ny olona io aretina tsy hainao sotranina mahaverevitra anao firy miliara nefa lanao misy amin'ny retim-pijereta nge paster olona manam-bola ary nanda vola amina miliara tamin'ny aretina nahazo azy fa tsy sitrany ary rehefa nitsabo nandritry ny taona maro io paster dia mariako ny aretina anankiray rehefa notsabonao nandritry ny taona maro ka tsy sitrany dia aretina avy amin'ny demony izy zay ary ny aretina anankiray raha avy amin'ny demony dia tsisy dokotera masitrany io ary tsisy hôpitaly masitrany io tsisy klinika sy fanafody masitrany raha aretina avy amin'ny demony ho iaman-tsainao viry io sitrany ny fanafody ny microbe sitrany fanafody fa raha ny aretina mahazo anao no misy mifamatotra aminazy dia tsisy masitrana an'io raha tsy vavaka fa zany lera lavoana fanjaitra zany anke paster ka vavaka vavaka atrina afaka an'izany ane ataona hoana ny opéré an'izany ka za tena miteny andreo olo reo tsy efa tena lany aiky ianao manandrama fivavahana ary raha ivavaka za dia miteniteny zao paster ny fivavahana ataontsika eo tsy moramora zany fivavahana tsy malemilemy zany fivavahanao ary tsy fivavahana mety mitovy amin'ny fivavahana malemilemy nataonao hatramin'izay fa tena ivavaka ny atao ary raha ivavaka tena ivavaka ianao tongavy fa raha tsy tena ivavaka koa ianao zamakany fa amarana ny fotoana amin'ny fomba mafanafantsika amin'ny fomba mafanafana mihitsy paster Alvarez no amaranantsika ny ity taona ity paster Alvarez dia manaka ambara aloha ianao marina dia marina zany paster ary marina tokoa ny teny paster tamin'ny sabosy dia maromaro no ny jorovavam-belona anisan'ny izay koa ngamba ty resako ty hoe nisy ramatoa koa paster atao zay 10 taona tao anatin'ny 10 taona izy niezaka nitady zazakely manambady zany izy tao anatin'ny 10 taona zany io ramatoa niezaka nitsabo tena tany amina dokotera tamina gynécologue tany amina mpanotra vezivezy natao zany zay fomba rehetra mba azona taranaka satria dia tena mafy amin'le ramatoa zany ny hoe tsy mahamahazo taranaka zany fa voninahitra ao an'Andriamanitra paster fa tao anatin'ny 3 volana zay nidirany tato dia
voninahitra n'Andriamanitra fa natao délivrance zany izy ndroso lalina ary nanaraka n'ireny fandarana nisy maromaro moa zany fandarantsika isakazabosy tato ato ataony hoe délivrance ho an'ny fo tao ihany koa le hoe le mizara fahasoavana dia tamin'ny sabotsy teo ny kibo mibotsina bebe voka mihitsy izy roa volana le kibo nefa manomboka misy kibo izy efa natao ny test de grossesse dia misy zazakely ao anatin'ny kibo fa 10 taona zany raha matao zany pasteur tsy nety be voka mihitsy tsy mba hoe niteha be voka dia hoe afa-jaza fa tsy nety be voka mihitsy nefa izy manambady ara-dalàna ary izy manana fitondran-tena madio fa tsy hoe akory manana fitondran-tena maloto ary izy mbola tsy nanala zaza hatramin'izay fa nitsabo tena fa tsy afaka tsitrany fa dia araka ny tenin'ny paster hoe raha va midevolo io aretin'io dia Andriamanitra rery ihany Jesosy rery ihany na afaka manao intervention miditra tsehatra dia anankiray koa paster fijorona vavabola teo dia nisy ramatoa anankiray zay koa izandotapenaka izy mipetraka ramatoa fa lehibehibe ihany izy dia zao zany zavatra niainany taloha izy zany miasa dia mpanera-trano ny asany ary matetika izy mahazo vola foana matetika fa ny magaga ozy dia zao rehefa mahazo vola ozy izy dia sakafo nyray atoandro ihany no voavidy fa rehefa akoatran'izay dia ao anaty bara foana mandany an'iny vola iny lany ny vola iny vao mitady asandray mahazo vola dia ao anaty bara lany ny vola iny mitady asandray ohatr'izay koana zany rythme zany hoe tena niaina atao anatina izy vehivavy dia sady mifoka rongony foka sy diara misoritoka ny vady amanjana zany efa tsy rara intsony mihitsy vary atoandro fotsiny mba vitiny dia tsy rara iny na mihinan-kanina na riva tsy mihinan-kanina fizy efa mamo dia marainy ary tonga saina kely izy hoe tokony tsy misotra maly dia niona aminah mandray izy dia rasa misotrony ohatr'izay fa natao anatina fotoana maro tsy haiko 20 taona ozy izy 20 taona mahery ny enana tamin'izay fa rehefa niditra tamin'le fivavahana paster dia mahagaga ao anatin'ny fotoana fohy fa miova ny fiainan'le olona miova ny fianakaviany miova ny toetrany lasa tsy le fahazarany raha tsony ny ainany fa miaina amin'ny fiainam-baovao miaina amin'ny fiainana tsy ohatran'le teo aloha araka ny teny paster teo hoe le fiainana teo aloha misy fiainana tena mila levina paster misy toe zavatra tena mila levina tena mila elana na fahantrana na fijaliana na fahoriana na fahazaran-dratsy na tsy fahazona fahasoavana dia tsy zaka raha mbola iainana amin'ny taona 2019 paster ohatra ny iaina tao anaty fantanana aloha dia mbola iaina koa taona 2019 ary zava-dehibe mihitsy zay faminaniana tenen'ny paster teo hoe misabotsy zao dia isy fandevenana ara-panamo izy io fa tsy ara-paky teny hoe tena zay zavatra atao ka voninahitra n'Andriamanitra eto mo paster ny fantarantsika dia momba ny fandosirana toeram-pandosirana izy io sy ny famonoana olona raha mijeren'ny te nomeritoko fa 5 ty paster manomboka ny 5 dia tsy zaka an'Andriamanitra ny famonoan'olona indrindrandrindra zany hoe entre samy zanak'Israely io hoe ao amin'ny tena samy zanak'Israely dia tsy zaka an'Andriamanitra zany tsy tatin'Andriamanitra zany tany amin'ny testamenta taloha zay resantsika zany fa tao amin'ny testamenta taloha ihany navelan'Andriamanitra novonoana sy naringana mihitsy ny fahavalon'ny zanak'Israely nomen'Andriamanitra lalana mihitsy izy ireo andringana ny fahavalony fa ry zareo samy zanak'Israely dia napasary-piaro an'Andriamanitra azonao zay fa atao amin'ny testamenta vaovao kosa paster dia tsy ohatra ny testamenta taloha tsony fa na dia ny fahavalonao ary tsy azonao vonoana azonao tsy azonao vonoana ho faty ny mamono olona zany tena izy ny ten'Andriamanitra miohanina izy rano izy mangetera zay ny atao amin'ny testamenta vaovao misora fahaza-manozonao zay izy zany hoe na dia manozona ny fahavalonao ary tsy tokony ataonao hoy izy hoe raha vakeo nge paster atao amin'ny Matthieu 5 dia ahitantsika fa anisan'ny zavatra mampasary-piaro an'Andriamanitra mihitsy na dia manonteny hoe foka elahy eo amin'ny 5 fa 20 paster zao nyvakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ifarinareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona ary izay mamono olona dia mendrika eo elohana amin'ny fitsarana fiza kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika eo elohana amin'ny fitsarana ary na zovona anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao dia mendrika eo elohana amin'ny sinedriona ary na zovona anao hoe foka elahy dia mendrika ao amin'ny elo mirehitra-afo ary amin'izany raha mitondra fanatitra eo amin'ny altara ianao ary eo no matsiary fa ny rahalahinao manana lahelo aminao dia avy eo alohan'ny altara mifanatitra ao ka mandehana aloha atao izay vananao amin'ny rahalahinao ary efa miverina dia
vao aterinao mifanatitrao miavana faingana am'ilay mananady aminao raha mbola miaradia aminy ianao fandrao ilay mananady aminao anolotra anao ampitsara ary mitsara kosa anolotra anao am'mpanomatotra ka atao hatramaizina ianao lazaiko aminao marina tokoa tsy ho afako mihitsy ianao mandra-pandohanao ny varavainty farany indrindra zay eo zao baiboly pasteur dia miresaka le nomeritiko fadimy amby telopolo dia tena niresaka momba le hoe famonon'olona mivantana fandatsahan-draha mihitsy mizara roa ny famonon'olona ao ny famonon'olona tsinahy ary eo ny famonon'olona ny ninana atao mihitsy ary ao amin'ny testamenta taloha nomeritiko fadimy amby telopolo teo na le famonon'olona tsinahy na le famonon'olona nininana tao dia samy tsy azona tao mihitsy zany teo amin'ny zanak'Israely pasteur samy nisy sazy miandry azy ary samy melohana avoko izy zay rehetrarehetra resaka atao hoe famonon'olona izay eo no tiako hiaviana sady pasteur satria amin'ny sabotsoavy zao io moa mbola tsindriko ihany hoe andevina ny fahantrana isika andevina ny alahelotsika andevina ny fahafahambaraka isika ary tsy atao mitraka intsony ireo karazana fahoriana zay mahazony olona fa anisan'ny zavatra lehibe pasteur mialohany hovavaka io dia hanao délivrance isika délivrance zay ho atao amin'ny sabotsy ho avy izao pasteur Alvarez dia mahakasika amin'ny famonon'olona mahakasika amin'ny famonon'olona satria misy an'reto mpijery reto vehivavy izy na lehilahy na nalazaza famonon'olona mahatsiravina nge pasteur izany fanalan-jaza zany azonao tadidio tsara hoe enao nanalazaza vao ankeo zao nisy nampianatra moa za pasteur tamin'ny lady teo nisy fitsofan-drano zaza tao am-piangonana dia nampianatra ny mpino tao hoe momba ny fahateran'ny mpamonjy Jesosy rehefa teraka tety ambonin'ny tany dia nitorotorona tamin'ny fanahy masina zany hoe mbola tany ambohaka Jesosy dia ny fanahy masina no nitorotorona anazy tao vao tany ambohaka izy dia efa zaza masina avy any ambohaka dia iny netiny mandra-pahalehibeany i Jaona mpanao batisa ihany koa dia tany ambohaka azonao dia efa nitorotorona tamin'ny fanahy masina Jaona mpanao batisa ny ray aman-dreny ny Jaona mpanao batisa efa antidasy atibavy vao niteraka efa antitra be io ray aman-dreny Jaona mpanao batisa Zakaria sy Elizabeta efa antitra be vao niteraka ny Jaona fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary dia natonga ny Jaona ho lasa mpanompon'Andriamanitra goavana tateo aoriana azonao i Samuela dia nitorotorona tamin'ny fanahy masina any ka lasa mpaminany lehibe sy mpisorona lehibe i Samson dia nitorotorona tamin'ny fanahy masina any ka lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe zany hoe tany akibo dia efa nisy fifamatorana tamin'ny hafanahy azonao fa misy am'reto mpijery reto nanozona ny kibony zany hoe nanala zaza foana tany amin'ny fahatandroany tao anatin'ny tokantrano fa misy ara tsy tany amin'ny fahatandroana fa tao anatin'ny tokantrano zaza 2 volana 3 volana tao akibo ny asasany ary pasteur efa enim-bolana efa zaza be efa miaina vonoana ho faty pasteur tsy zakan'Andriamanitra zany ary miantso ozona ho an'le tokantrano misy an'reto olona ireto zao mitady zaza fa tsy mety ny mahazo mihitsy satria niantony izy mivady nisy fotoana mialohan'ny mariaziny dia 5 taona niaraka izy aloha mialohan'ny mariazy azonao dia izy tao anatin'ny 5 taona niarakaraka io dia izao niaraka foana ino izy zany teny ambo fandriana niaraka foana dia bevoka dia alana bevoka dia alana bevoka dia alana noho ny tonga tao anaty mariazy amin'izay azonao nanambady amin'izay nitady zaza tsy mahita fibebahana lalina ny mila ataontsika amin'ny sabotso avy zao pasteur satria namonon'olona ianao ary le vonon'olona io tena tsy zakan'Andriamanitra raha mijery an'io le nomeri 35 io tsika tena Andriamanitra mihitsy no namoaka lalana hoe ireo olona nininamon'olona
dia tsy maintsy tratrana valin-dra ary tsy maintsy vonoana sazenjana denjana io paster dia nisy fotoana le vehivavy azony paster tsy te hanalaza azy fa le sipakely le lehilahy sipany na le bandy miaraka aminy no miteny tsy maintsy alana io raha mbola tianao alay tsy akavady anao raha tsy alanao dia zao miara mitsokombakomba izy ireo dia iny fanalana le zazakely tsy mba hoe olona mpanendaka nitratra ny fitsaram-bahoaka dia nivononao faty tsy mba olona nitratra ny fitsaram-bahoaka tsy mba hoe olona nangalatra ny vadinao nitratra ny fitsara fa zanakao tsy manatsiny no nivononao mahatsiravina io paster mahatsiravina ny vokatra zany eo anatren'andriamanitra ary azagagy ianao am'izao fotoana izao misy aretinao mitrano zanakao tsy mety sitra manao analizy ianao tsy hita hoe atao ahoana jerena amin'ny radio misy zavatra mivonto tena tsapanao misy problema hatramin'ny fiainam-pitiavanao fiainatokantranonao tsy manjary am'izao fotoana izao marary ianao marary any amin'ny nononao marary ny kibonao marary any amin'ny fitombenanao marary any amin'ny lamosinao marary ianao misy fibebahana lalina pasteur Alvalesy mila ataony ty vehivavy ty mila ataony ty vehivavy ty satria namono olona ianao ary tsy amelan'Andriamanitra ianao amin'ireny zay no mahatonga ana milaza zany paster hoe melohany anaovantsika n'le fandevenana ny fanitrana fandevenana ny aretina sinsitsy dia anao fibebahana lalina sy délivrance sara ngeza be tsika mahakasika an'le hoe famonon'olona nataon'le olona io lehilahy mijery am'izao fotoana izao zay naporisika ny vadinao analaza azy naporisika ny vehivavy miaraka taminao analaza azy mety tsy ho vadinao io ange no naporisinao fa le ankizy vavy fahatelo miaraka taminao tamin'izany fotoana zany nisy ankizy vavy miaraka taminao tany amin'ny 5 taona lasa 10 taona lasa fa tsy ity madama miaraka aminao efa niterahanao telo ty fa le vehivavy miaraka nasainao nanalaza azy ankizy vavy akidimy nasainao nanalaza azy raha lamalala zany no mahatonga anao ohatra misy problème amin'ny prostatenao zany no mahatonga anao ohatra ny marary tsy hitanao mihitsy hoe magnino ny tiaretina mahazo anao ty rahalahy mikika any anatinao any anaty vavony ary tena mijafajafa ianao am'izao fotoana izao rahalahy misy valiny famonona olona misy valiny raha nalatsakao ary ny raha nalatsakao tsy hoe olona namono anao tsy hoe olona namisavy anao fa zaza zanaka tsy nanatsiny no nivononao tao anaty kibo dia hoy ianao iny angery paster tsy mbola tena olona iny nivononao iny ary tena io no mahatonga anao mijafajafa tsy mahita tory amin'ny alina mikorotana tena hitanao misy zavatra tsy manjary ny zavatra ataonao vokatrio famonon'olona nataonao io dia io poten'Andriamanitra io fiainanareo mivady voarotaona lasa zay heritaona lasa volana vitsivitsy lasa zay nasainao nanalaza azy zay vadinao tsy velona tsony io aizany amelomana izy telo da ihany aizany amelomantsika an'io esory ihany io aizana amelomana an'io zao ary ty tsika tsisy asa dia io no tena tsatrana fahafatesana rabola fahafatesana tena fampitehana faharavana fahambaraka satria paster io no meritiko fa 5 vakitsika teo tsy avelan'Andriamanitra hafamaina ny olona mpamon'olona zany paster le zavatra iainantsika am'izao vanim-potoana izao ary tsy afabela ho iamatsy anao misy fifamatorana ny araky nambarako teo hoe Jesosy nitorotoroana tamin'ny fanahy masina dia teraka izy ty Jona mpanao batisa nitorotoroana tamin'ny fanahy masina fa saingy anao kosa ny kibonao no torotoroana tamin'ny fanalanjaza no torotoroana tamin'ny fijangajangana ny kibonao no torotoroana tamina fahafatesana nasaina namon'olona mitondra problème ianao io am'izao tsika am'resaka zao raha nabavy aza averinao vazivazy zany resako zany ary aza eritseretinao fotoamako anao any amin'ny fiangonako zany resaka zany fa raha tsy mibebaka lalina ianao tsy amelan'Andriamanitra amin'io nareo mivady tsy amelan'Andriamanitra amin'io nareo satria mpamon'olona mety mivingiviny ianao tsy te hinao zany mety mifakamenamenatra fotsiny nareo mivady ambony fandrinao fa tsy le mifakamenamenatra fotsiny no resahany eto fa mila mibebaka lalina ianao surtout ianao pino indrindraindrindra ianao ianao zanak'Andriamanitra ianao olona pino nefa navita zavatra oatra zany tsy mba hoe olona tsotra ianao na olona mpanota tsotra fotsiny fa ny tena ngezabe azy te hoe ianao olona zanak'Andriamanitra ianao olona mpanoton'Andriamanitra nahavita an'izany nareo mivady
fibebahana lala rahalahy fa zany mahatonga ny fiainanareo tsisy raha manjary io ndraindray manko tsika tena miteny hoe mivavaka ihany zay fa maninona tsy miva ny olanay mivavaka zay maninona problema tsy miva inona ihany ny fahotanay inona zany ny fahotanareo zany raha andriamanitra mamaly vavaka maninona mijery anay fotsiny am'izao fahoriny tsisy asa tsisy iny rahalahy fa nga iverinao mazava-maivany zany namon'olona namono zaza tsy manatsiny rahalahy nga averinao fa zava-maivany eo anatreh'andriamanitra ny tenenanao vadinao hoe isory io raha mbola tianao ivaditsika roa iverinao fa maivana nga zany zavatra zany no eo ianao ny mametsiny an'andriamanitra hoe aiza andriamanitra manasitra ana maninona no ampijalian'andriamanitra ny ty aretiny ty maninona no mijafajafatra ivokatsy ny adalanao io rahalahy ranabavy ary tsy avelan'andriamanitra am'izany raha tsy fibebahana lala paster Alvarez marina dia marina tokoa zany paster satria dia na nyray mpianakaviana nyray mpianakaviana zay niraitsy kombakomba namono an'ilay zaza dia tsisy afabela eo anatrehan'andriamanitra ary be dia be ny aretina tsy fatapiviana paster aretina mampahory am'izao fotoana zao mahita karazan'olona voan'ny kansera mitongotro zany ianao fa aiaiai rehefa didinao le fiainan'ilay olona dia hay izy ty nanala zaza tany aloha tany nisy fanalanjaza nisy zavatra famonon'olona tena mampalahelo araka ny tenao teo paster hoe tsy mba hoe ny adverseranao tsy mba ny ravavinao ny vononao fa ny zanaka omenaky ny ainao zay tsy manatsiny ary nanatena fiainana sambatra hoe tembonin'ny tany kanjo reny tena tsy matahotra an'andriamanitra fa avy atrany dia mamono manala zaza misy koa raha aman-dreny paster miteny amin'le zanany hoe asory io fa manala baraka anay asory io efa firy ny zanakareo dia mbola miteraka ina hatram'izao asory io ohatrany le rem-pianakaviana le ray mpianakaviana mihitsy ny mampirisika an'le zanany vavy na ny vadiny zanany lahy ohatrany hoe efa betsaka zay zanakareo zay za miteraka aloha nefa mahagaga ne paster fa rehefa tsy nasory le zanany le zaza dia rehefa teraka aveo dia izy indray hoe zafokeliko ny zanako nefa teo aloha teo zaza iny nefa nasiny nasorony fa so ihany moa fa tsy voaly tsy nasory le zanany le izy ka ianareo raha aman-dreny ianao napirisika ny zanaka ao anala zaza ka na dia tsy nasorony aza le zaza kotony mamono olona ihany le olona paster kotony mamono olona ihany satria andriamanitra moa miaro an'le zaza dia mba tsy afaka zany izy nohony amin'le ray aman-dreny zay niaro anazy misy koa ohatr zao paster misy karazan'olona ohatr zao koa hoe lehilahy ianao dia nanambady aman-janaka ianao dia mbola kely le zanakao dia nilozanao le vadinao sady efa mitaiza kely eo manao kely aizy na be voka nilozanao izy ny saranao dia namofo le raha matoa dia lasa namono tena matetra amin'le zaza dia aza mehitrety no afamaina amin'izany ianao fa zany araka ny tenin'ny paster teo zany mahatonga io aretina andoha io aretinao mitsinainao anatin'ny vavononao misy aretina zavatra tsy hitany dokotera mihitsy aretinao anatin'ny kibo fa dia marary manaintaina tsy atoroinao andra manalina mihitsy misy ozony aretina ary zavatozy ozony aretina eo fa so ihany moa paster fa misy an'le tanàna fantsirana zay tenenin'i jesosy eto tanàna fantsirana zay tenenin'ny tenin'andriamanitra hoe mantsirana reo satria raha olona namono olona fanainina dia tsy afaka mandosotro amin'ilay tanàna fa ho an'ny olona zay nanao fanainina dia raha ihany ny valiny raha ary misy orana ny tompo fa misy fotoana tahaka an'izao hoe mbola misy fanantenanany aminao hoe mbola afaka ibebaka ianao mbola afaka notena ho an' jesosy ny teto reo olona zay namono olona fanainina zany dia tsy maintsy miona amin'ny valin-draha izy tsy maintsy misy raha latsaka aina solony aina maso olony maso nify solony nify raha solony raha ho an'ny olona zay tam'ty tenin'andriamanitra tam'ty nomeriny ity paster dia zay hoe tsy maintsy maty ianao rehefa mamono olona ianao raha aman-dreny io zany dia mendriky no faty ianao ary ny mpamaly raha dia tsy izy akory fa zanako andriamanitra zany moa zany no amaly ranao fa jesosy moa nanolotra ny tena ny paster ho solony raha ianao zany tena tokony ho faty ianao fa jesosy tsy nanaiky ny afatesanao fa nandatsaka ny rany arao zay fotoana mbola avelomanao zay hoe nandatsaka ny rany jesosy solony ranao jesosy zany le toerana fantsirana paster am'izao fotoana zao hoe ao am' jesosy ihany ao am' jesosy ihany ao am' jesosy ihany no afanao mandositra ny valin-draha mandositra ny kapoka iozona zay mahazo anao am'izao fotoana zao aretina misy karazan'olona paster am'izao fotoana zao manana problema ara-bola be mihitsy izy manam-bola fa tsy afaka trosa manana olana trosa araka ny tenao teo paster hoe resaka fanalanjaza famonona olo io misy karazan'olona oatra koa paster namono olona tsy nahy izy mety nitondra fiara izy mety nitondra fiara izy dia misy olona voatoana maty teo dia nitsoko izy satria matahotra fitsaram-bahoaka namono olona ihany koa zay paster ary tsisy eo amin'andriamanitra tsisy fahotana hoe afamainy zany ianao fa fahafatesana tambony ota paster mazava be zay paster Alvarez tsika miresaka fanafahana foana tsika to paster ny lanitra ny efa omeny jesosy ny olona mibebaka rehetra azonao ny olona zay nanolo tena ho an' jesosy
ny olona zay tena mibebaka marina tamin'ny fony rehetra dia rehefa voadioan'ny rahan Jesosy izy pasteur Alvarez andova amin'ny fiainana mandrakizay izy fa saingy izao be da be ny olona hoe mieritseritra hoe ho any an-danitra kanefa ny fiainany misy zavatra tsy mandeha mihitsy eto ambonin'ny tany azonao misy zavatra tena tsy mandeha mihitsy ny fiainany eto ambonin'ny tany ary baraingo be ao anatin'ny lohany mihitsy fa maninona ny fiainako za ve misy mamosavy za ve misy asana devoly za ve iza mihitsy ny olona tsy tia iza namorika azy sisa nefa zao pasteur ny marina misy fotoana ty toriteny androany ty ny rasanao fibebahana lala pasteur tsy mivazivazy Andriamanitra ary tena sary-piaro Andriamanitra amin'ny resaka fandatsahan-draha izany no nahatonga azy nefa kinao ne pasteur eto amin'ny numéro 35 eo amin'ny andininy fatelo amby telopolo zao mivakany amin'ny anarany Jesosy ary aza mamety avetany tany zay oneny anareo fa ny raha dia efa mety avetana ny tany ary ny tany tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny raha zay nalatsaka teo afa-tsy amin'ny rano zay nandatsaka azy ihany ary aza lotonareo ny tany onenanareo zay toerako fa izao Jehova mitoetra eo amin'ny zanak'Israely jereny ty famalina ataon'Andriamanitra eto teny ozy hoe ary aza mamety avetany tany zay onenanareo fa ny raha dia efa mety avetana ny tany ny raha ozy izy dina hoe fa mety avetana ny tany ary ny tany tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny raha izay nalatsaka teo afa-tsy amin'ny raha zay nandatsaka azy ihany jerenao tsisy fanavotana mihitsy zany grave le izy raha ohatra zao zany namono anao ohatra zany ka matiko ianao dia tsisy fomba navotana ny tany mihitsy zany raha tsy ny raha kokoa ny latsaka eo za le namono anao azonao zay le vaky ny tena tsy zay le izy eo zay misy le izy zay le izy hoe fa ny raha ozy izy dia fa mety avetana ny tany ary ny tany tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny raha zay nalatsaka teo afa-tsy ny raha zay nandatsaka azy ihany ny raha zay nandatsaka raha tsy milatsaka koa zany ny ainao dia tsisy famonjena mihitsy tsy tapaka le oziny raha i testamenta talo io ny jereny grave nge zany pasteur ary raha mbodin'io ange zany riteny zany hoe olona firy ny raha nalatsaka ao zaza firy ny nalanao tamin'io vehivavy niaraka taminao io taminareo mivady mbola tsy vita mariazy ary na efa vita mariazy ary nareo zaza firy ny nalanareo nalatsaka reo ary jerenao le vehivavy avy nanala zaza tosatosaka mihitsy ny raha rehefa avy manala zaza iny izy manao hémorragie tena tsisy ohatra zany mihitsy tena hoe raha ny testamenta taloha dia nareo mivady mila maty vao mahonitra an'io raha ny testamenta taloha raha io lalàna ny vakitika teo io fa Andriamanitra mamindra fo pasteur mamindra fo izy fa saingy tsy afabela ihany nareo dia zany ho any mahatonga an'ilo hoe aretina azanao marary ianao tsy hitanao zay fomba hitsabona azy misy zavatra tsy mety tena misokatra eo amin'ny fiainanareo amin'ny alina ianao ohatra ny tsy mahita tory zany fa korontaniny devoly misy rahalahy zay tena miteny mihitsy eo maheny feon-jazakely mitomany foana izy ao anatin'ny lohany eo feon-jazakely mitomany foana tsy mahita tory amin'ny alina satria reny pasteur tena misy vokany mahatsiravina ireny ary zay ny mahatonga anahy tena milaza hoe raha tratratratrana zavatra oatra zany ianao dia fibebahana lalina na tany amin'ny fahatanoranao mbola tsy nanambady na efa tao anatin'ny fanambadiana ozy izy ianao menatra matahotra ny olona tena esory lo kizy azy io fa so dia tratra ny vadiko omeko volony ry anampy andre fa esory izy azy io mantsy le kizy vavikely miaraka aminao fa matahotra ny vadinao ianao rahalahy tsy mora ny valany reny tsy te hanameloko anao anatin'ny torotoroteny zao tsika fa te hitarika anao amin'ny hoe inona no ataonao dia ny ataonao dia fibebahana lalina dia mila délivrance lalina zany pasteur zay ray azonao dia marina koa le teninao teo le hoe tsy hoe zay ihany fa na famonoana olona kolaka azy inona daholo moa za famonoana olona kolaka zany ray le niteneninao teo hoe
namoy fo le olona noho nataonao dia namony tena azonao namony tena le olona dia tsy hoe afabela amin'ireny akory ianao hoe adalàna ny tiamony tena fa nisy ina zany anjaranao anjara brikinao natonga ny olona io namony tena azonao le izy nisy fandraisana anjara nataonao natonga ny olona io namony tena dia misy fotoana ianao aza mandrimandry manany raharaha hoe efa voalevina iny dia milamina amin'ny fiainako fa iny olo iny voalevina fa mifiainanao mikorotana azonao zany ray anankiray zay zavatra anankiray faharoa koa ary ty teneniko ty pasteur reny le hoe nampitondra alahelo olona ianao mety nampitondra alahelo vehivavy ianao niterahanao fotsiny le olona ny tany anananana tany terahanao ray terahanao roa dia nilozanao any le zanakao dia tsy fantatra otsony amin'izao fotoana zao hoe matsavela le zanakao azonao za pasteur aloha tena mitenin'ny olona amin'izao andro pasoavan'izao raha tany amin'ny testamenta taloha reny tena ozy izy abrahama tamin'ny ozy izy andriamanitra tamin'ny abrahama avela ho any agaratsy ny andeha hovaviny raha tena testamenta taloha zany dia fa ato amin'ny testamenta vaovao pasteur tena za zany manorevitra ny olona hoe raha niteraka ianao tany ambadimbadika tany ka tsapanao fa tena zanakao dia manana ndraikitra amin'iny zanakao any ambadika iny ianao manana ndraikitra amin'iny ianao aza mieritreritra zany hoe efa olom-bavonjy azy zao dia azonao atao tsy rahan'le vehivavy ny arakaraka taminao taloha fa raha tena zanakao io dia za miteny anao rahalahy hoe manana ndraikitra amin'io anao io anatren'andriamanitra dia io zany tsy vitan'leo zanaky ny fijangajangako marina fa mety zanaka raha taloha le zanaky ny fijangajangany zay eo amin'ny testamenta taloha ao ohatrany hoe aza raharahina fa aloha faty any fa ato amin'ny testamenta vaovao pasteur hoe saintsainy hoe le zaza tsy nanatsiny io nge tsy ny safidy nge io zaza atao io zaza io nge tsy ny safidy hoe nareo mivady isarake tsy misafidy nge io zaza io hoe adalanareo na hoe ny fijangajanganareo tsy ny safidy an'izany izy fa zao tonga tsy fidiny teo izy dia ny aina tao anatina fijaliana souffrance foana izy ary mandra-pahalehibeana izy dia voaoziny satria hitanao mety hoe le rem-pianakaviana rery no nitaiza azy à l'âge de 14 ans le ankizy vavy kely satria izy tsisy ray tsisy nininina navelanao rery tany dia mety be voka tsy manambady koa satria tsisy mifehy tsisy nininina dia tena mety eo anatina ranomaso daholo na le zaza vavy kely satria potika ny avenir andretsarehetra le zafy kelynao am'le dia ozy izy ianao hodiko faninazy zany fa tsy azo hodina faniny reny pasteur zay natonga ny baiboly miteny hoe ranona ny fahavalinao miarano izy raha miohanina izy raha mangetaheta omeo izy sotrona fahavalinao ary zany inona hoe zany fahavalo adversaire maika ave fa zanakao zay nateraka ao tamina vehivavy hafa dia ozy hoe niteraterahako foana tany izy izy ianao dia avy eo hodinao faniny iny zay afaran'iny zaza iny any tena tsy azo hodina faniny zany pasteur tsy azo hodina faniny zany fa valinao a raha sain'andriamanitra omenao hanina dia maika efa le zaza tsy anatsindry hoe noho ny le ankizy vavy ho teraka hony any nao ny le zanakao talohany any any mararo ny dozy ianao loha faty any tsy afamaina andriamanitra mpitsara marina ary andriamanitra tsy miangatra pasteur tsy avelan'andriamanitra ho afamaina amin'izany ianao za zany mampasarotra n'ity hoe vokatry ny fijangajangana ity pasteur le vokatry le fijangajangana sy fahotana ty zany tsy maivana mihitsy io ndraindray manko ianao hoe niarakaraka tamin'ny olona fotsiny dia ozy na penapenako any ndraka dia ozy izy anao iny fa nisaraka tamiko dia milamina fiainako jerenao le matio mivakitsika teo ozy izy mivoalaza baiboly am'le matio teo voalaza ozy izy tao mitôly hoe aza mamon'olona fa za ozy izy miteny aminareo verenatsika zay matio zay fa tsy fanameloana ny tantarantsika n'ity pasteur fadimy andininy fa raiky am'roapolo izy teo efa renareo izy fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamon'olona ary zay mamon'olona dia mendrika eo elohana any amin'ny fitsarana za kosa milaza aminareo hoe izy rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika eo elohana amin'ny fitsarana zay atrio aloha zay rehetra maninony zay rehetra tezitra amin'ny rahalany jerenao tezitra fotsiny amin'ny rahalany ony dia mendrika maika efa nabe voka zanak'olona maika efa nabe voka zanak'olona tsy ampitaona
dia ozy ianao hoe aloha izy fanarahany ava za koa tsy miraraka aloha izy any aloha avy aloha izy itory raha itory ka io raha vitan'izany ratsika avy aloha izy itory raha itory zany a za koa mahitahita fa ahoana izaza napetraka ao kibony izazavavy eo ahoana io fa nga ianao mieritreritra ho afamainana io anatry n'Andriamanitra eto resaka hoe tezitra fotsiny azonao dia efa miendrika hoe lohana manina hoe tezitra fotsiny ianao dia efa miendrika hoe lohana dia maika fa nabevoka zanak'olona nga moramora zany maika fa hoe niteraka taman'olona ianao dia avadibadika nefa eto raha tezitra fotsiny ianao dia efa tsy hamelan'Andriamanitra tsy mora pastera ny vokatry ny fitsangajangana tsy mora nivokatry ny fahotana fa tsy hamelan'Andriamanitra ary zany mahatonga ny fiainan'olona zay rehetra ataony bloqué daholo ary mametra-pantazy ty ho avaly ty zany valim-panontaniana ty pastera be da be olona pastera inona ihany ny ataoko hoe za tena efa mifady hianina pastera za efa manao alim-bavaka za efa mamonjy fivorim-bavaka foana tsy misokatra mihitsy ny fiainako tsy misokatra dia tia ny valiny ty toriteny androany ty nisy zavatra tsy nety nataonao tao zay mila fibebahana lalina ary mila délivrance fa tsy hamelan'Andriamanitra amin'izany ianao tany amin'ny testamenta taloha le hoe mamono olona dia mandatsaka rahan'olona amin'ny antsy na mitifitra amin'ny basy dia maty le olona fa eto na dia tezitra fotsiny ary dia maika ave fa hoe nabevoka zanak'olona ianao dia ho avelan'Andriamanitra hoe misy zanaka nateraka ao any dia hodianao fanina namatana velona tsy rahahinao any nao fatana velona tsy hamelan'Andriamanitra toyany dia ozy izy za kosa milaza aminareo hoe toy izy pastera izay rehetra tezitra andiny faharoamroapolo fa za kosa ozy milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika hoe lohana amin'ny fitsarana ary nazovona anao amin'ny rahalany hoe olo-pona ianao dia mendrika lohana amin'ny sinedidriona ary nazovona anao hoe foky alahy dia mendrika ho any amin'ny elo mirehitra afo zany zay reny resaka hoe miteniteny fotsiny hoe foky alahy adaly alahy alahy ty tena adala mihitsy dia efa zavatra mavesatra ny valin'izay atao amin'ny testamenta vaovao atao amin'ny testamenta vaovao ho atsipy any amin'ny elo mirehitra afo dia maika ave fa ianao nanalaza azy io nefa eto miteny hoe foka elahy fotsiny tsy hamelan'Andriamanitra adaly elahy dia maika fa ianao nanalaza azy ianao manao tsindry azo lena ianao miteny an'le ray aman-dreny ankizy vavy eo zaraka tsika arakaran'io ataovy zay ataonareo ianao ny afaka miteny an'ireny ary eo ianao afaka mety ho afaka amin'ny fitsarana eo anosy mety ho afaka eny an-tamora fa ianao tsy ho afaka eo anatry n'Andriamanitra dia azagaga ianao rahalahy ninninona zavatra ataonao mikorotana ambony ambany hatramin'ny fiainam-panambadianao am'izao ianao eo foana ivony tokantranonao io ianao manambady niteraka telo am'izao verevitra ianao lany paika ianao tena mikatso fibebahana io pastera raha mitantaran'izany ao tsika tsy hoe manameloko andretolona tsika pastera fa raha mitantaran'izany tsika te hiteny aminao ty le lakle ty le lalana ary ty ny antony satria mbeda be olona miresaka ana amin'izany inona mihitsy pastera ny antony mahatonga namanao an'izao ny antony mahatonga ny fiainako tsy tavavoaka itsikako mihitsy ange pastera ny antony mahatonga ny ty aretiny ty dia zany le antony misy zavatra zay napetraka ao any nisy trasy nataonao any ary dia jerenao fa na ny taranaka ao ary tsy afabela ny taranaka lasa tsy manana taranaka vanina zany ianao io zanaka ao 5 taona io dia efa manadalanao amin'ny fifohana rongony zazavavy kely 4 taona zanaka ao mampasary piaranao io manomboka tsy voafehanao amin'izao fotoan'izao io rahalahy za pastera mbola mitonanao ihany na tsy mety aminao ary ny ahy ianao mibelo sy mafilo io mihitsy rahalahy ny tompoko tongavy ianao misabotsy mivavaka ianao mafilo io mihitsy hoe tsy mila an'Andriamanitra io za rahalahy miteny aminao hoe tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao fa tsy mialy ikorotana mahazo anao io tsy hialy io adi-tsainao io tsy mialy problemanao raha tsy mibebaka ianao ary manolo teny ianao ary mifona amin'Andriamanitra ianao tsy mialy io pastera Alvarez satria tsy hamela an'Andriamanitra mihitsy ny famonon'olona atao anatin'ny baiboly atao amin'ny testamenta vaovao dia tsy le manindronantsy fotsiny fa nireo miala elo olona mitondra ratra eo amin'ny fiainan'ny olona nitondra fahampotehana sy faharavana teo fiainan'ny olona ohatra ihany koa retsika amin'izany pastera tsy retsika famonon'olona ohatra n'izany bivoka tsy manambatsy ny sisa zay fotsiny nangalarinao kely ny tanin'olona manao tsindry azo lena olona ianao azonao
na mitapitaka olona tamin'ny fanambakana olona ianao dia le olona efa tsy nanaka hohanina le olona efa tsy nanaka atao mbola nyrofinao indray zay kely ananany grave nge paster reny le resaka ohatr'izao reny le misy olona moa zao le hoe mainy ndomboanjon'le olona am'le hoe mba te hiditra mpiasa-panjakany te hiditra polisy te ho lasa gendarme izy amin'io efa tsy manaka hohanina avy le ray aman-dreny misy olona am'zany misoloky avy any ao mio 15 millions dia tafiditra any hoe tonga io dia tafiditra ao polisy toy za mahalala tonga dia commissaire ambony mihitsy ny anako ministre mihitsy tonga dia resahako 15 millions izy amin'io tsy hoe ana fa isoloky izy fa izy amin'io mba ohatrany bebe costara fotsiny dia iny le olona fa mikoropaka atsy amidy daholo ny gana ny akoho ny machine namidy amenona le 15 millions tsy mandray an'io ministre raha vao tsy fino 15 millions le olona mba efa miteny hoe 12 millions anao tsy mandray an'io zao raisiko aloha ty 12 millions ty izy dia ampivy 3 millions fa rehefa na fa tena tsy mandray an'io ny ministre raha tsy tena any zany ny fomba fiasa mpisoloky tsy mandray an'io le directeur mihitsy tsy mandray an'io raha vao tsy any nalohanao le feno le 15 millions dia teneniny raiky satria fa le 15 millions ary mety raha sirapon'andriamanitra ohatry izy amin'ny tapabolany hoe efa tonga dia mivoaka ho azy fa zao mba niteny le ana ampivy 5 millions dia reny zany pasteur Alvarez tena grave be takinao 5 millions ndray le olona dia fa le renao mbola voakonao le olona nefa le olona amin'io efa tena nivarotra ny fanarana nivarotra tamin'mbary varotra tanyraza tsisy vola pelatana fa le maika amin'io mbo tafiditra polisy maika hoe tafiditra gendarme maika hoe tafiditra mpiasa-panjakana dia solokinao le olona dia faly arefa nazy fanitodiny reny pasteur reny le hoe mahita asy ianao any Chine mahita asy arenanina fa ikarakara passeport dia mikoropaka moa ny mahantra moa tena mikoropaka an'ireny mahita tavolana aloha 10 millions fotsiny nge dia tafiditra tsy tsisy garantie tsisy ninina tsisy ana fa dia 10 millions dia tafiditra dia faly arenao mahazo reny zany pasteur zany hoe reo endrika tena fampijalin'olona ianao no mampijaly olona io fanambakana olona mahatonga an'le olona mitomany mamoy fo vitanao misoloky an'le olona ary misy an'ireny hoe pasteur lazako rehefa tena hoe araky nambarako teo le olona efa tsy manana nahinana iny tsisy asa tsisy niny efa mbola vitanao misoloky ny volany tena amina million maro pasteur Alvarez reny pasteur teneniteneniko aminao hoe raha tratrana olana matsiravy lenao ankehitriny zay tsy hainao vahany dia hoy amatsy anao ity farany taona ty aza velandalo fotsiny aminao fa Andriamanitra pasteur mamindra foana Andriamanitra mamela hevoko nalinanina fahotana vitanao fanambakana olona nataonao fangalarana fananan'olona nataonao tena famon'olona nataonao fangalarana mivadin'olona nataonao tonga ozona daholo zany famosaviana nataonao ao tamin'ny fiainana olona fanampitenao fiainan'olona fanampite na tamin'ny fomba olona na tamin'ny fomba olona nanampitena fiainan'olona famona olona zay pasteur fanampitena tokatran'olona misy tokatran'olona rava mihitsy vokatry ny nataonao tokatran'olona potika mihitsy vokatry ny adalana nataonao tena akehitriny anao mahatsiary hoe tsisy ny olona mandeha mety ankizy vavy anao mijery nyity fandarany ty tanora zazavavy roa ambin'ny taona fa misy tokatranona amin'ny raha matony pitehanao saraka mihitsy izy mivady potika hatramin'izy 10 menada le vadin'olona miaraka taminao enao tena miadakadana ny ananao nefa mety efa saraka koa renao sy ololahy io am'izao fotoana zao fa tsapanao fotsiny hoe noho ny aminao nanapotika ny tokatrano miaraka am'izao tokatrano tsy tavavelona ho iamatsy anao mibebany ary ty farantao ty pasteur etotsika an'le tolo reto miantso fibebahanytsika an'le bebaka fa mamindra fony tompo fa anangana anao reto Jesosy ary anangana fiainanao tompo melohany amaranantsika azy pasteur Alvarez alohan'ny amaranazy pasteur dia momban'izay hoe resaka fanananjana zay hoe aza atao tara loatra ianao isaony tompo raha misy an'izao fantaran'izao aza miharitara loatra efa maro dia maro pasteur amin'ny olona hitako mandaty ambanomasoko hoe tara loatra ny fibebahany nanala zaza le raha moto pasteur nity tamin'ny resaka hoe aona moa zany karazana fanampazana azy amin'ireny le hoe vao herinandro vao roa volana vao ray volana le zaza telo volana efa alefa vao sorona tao anatin'ny kibony ary le raha matonga ny tonga ny amin'ny fa-efapolo taonany a manodididina efapolo taona miakatra ny efapolo taona raiky efapolo ny efapolo taona
tara loatra pasteur dia tonga le fibibana satria le cancer le fanalanjaza ao anatin'ny tranonjaza ao tsy mety miala ao ary indrisy mamparegna fa maharombren'olo fa tara loatra le fibibana kaza atao tara loatra ny fibibanao raha mena zao fantaran'izao anao misy karazana dokotera ihany koa pasteur zay tsy ho afamaina mihitsy eo anatin'rasasy reny le mpamon'olona reny hoe olona tokony ho avitra le olona fa tsy raharahinao hoe tokony mba ho avitra eny le olona atao amin'ny hôpitaly fa hoe tsy nanambola izy nefa ny misy mako pasteur tena karazana dokotera hitanao zao hoe tena hoe fana le olona fantany mikoropaky satria marary mafy ary tahita hoe teo tiano velona zana ainy tsara manarotra an'iny ainy tsara manarotra an'iny hoe akalo voly olona tanandraiky aloha mivarotrombo vita varota tambaly ina ny azo amidy any nahita an'izao ary fa mety efa tsy ho avitra tsony olona io misy olona hoe karazany efa hita hoe tena tsy avitra tsony zany hoe tsy hay mihitsy aloha fa de hoe vo miteny kely anao marary tamin'ny aly izy mikoaka kely zao ay tanàna vita rety fanafody rety 300 000 vo miteny ray anao nanao an'izao izy io tsy nahita tory alina tiandray ny ordonnance ary ohatrany hoe fitakina vola amin'ny fomba akolaka ray zay fa misy ihany koa tena hoe tena ninina hoe tokony ho avitra ihany olo io fa hoe tsy manamboly re dia aloha eo azonao tsy manamboly re fa aloha eo na rasage io misy mpanao aza rasage na le rasage mpanala zaza re tanao le rasage mpanala zaza re grave be reny za zany tena miteny aminareo ibebao reny fa mitompo mamonda fo pasteur ohatrzay izy mazany hoe pasteur le vavaky tsika isotra an'andriamanitra raha io misotra anao zay satria mbola nampianatra anandray ianao ary tsy menamianatra mihitsy anao napita ny zavatra tokony fantatra ary tsy ny sarasara ianao napita ny tena hoe ny zavatra tokony fantatry sy tolo reto satria tena fantatraka misy amin'ny fiainan'reto olo reto tompo tena bokonozatra izy be loha izy be sandra izy be atoto izy fa tena tsy tafavoaka amin'ny fiainana niady tamin'ny fiainana izy nandritra ny 10 taona mahery fa kofona tanteraka izy akehitriny satria manko jesosy reny toriteny teo resy fampianarana teo reny no zavatra nataony reny miadalana vitany matoa nefa tompo re anay reny toriteninao resy fampianarana reny dia tsy natao anameloko anay ako tsy natao anameloko anay reny fa natao kosa ampibebaka anay iverenanay aminao ray ary atonga anay an'olo tena ka tsy anamafo nomenao anay reny teny reny ampibebaka anay mankasitraka an'iny tompo notahinao anay zao raha lasana bavonjely azo fandaran'izao ary hitondra azo amin'ny fibebahana maninao le anaran' jesosy amen amen zay pasteur no azo noentina ty tonga manova ho amanaraka hotozatsika nyresadresaka pasteur andro anirina alvares fa dia tsy ndriky kely ny fandaram-potoana misy sabotsy 29 décembre ho avy zao tsika zany dia andevona ny fahoriana fijaliana zay ndray tsika nge mahita atao foana pasteur ary apetraky ny tompo hoe zao ny ray zavatra atao fitariana avy amin'ny jesosy ary tsy lany atao zany tsika miaraka amin'ny jesosy ary tompo manao zavatra foana io misy olona nandray tena nareo koa tena mahita zavatra atao foana tena maranjany pasteur andriamanitra mahita atao foana isan'andro hitran'olo isan-kerinandro ho amin'ny fiainanao mba hitarinanao ary tombotsoanao zany opportunité anao ty fandarana ty pasteur mba ilaisanao fahasoavanao anao sy ny fitarinao anao fa mialohan'olo tena andevonantsika iro karazana zavatra tena mampalahelo nanapotika ny fiainanao pasteur dia mitsofoko tsika ao anatin'ilay hoe ino izy ty le tena délivrance be tena hoe reo fibebahana lalina sy délivrance lalina makasika ny famonon'olona fanalanjaza fa mety fetsena olona fanabakana olona fanapotehana fiainan'olona reo endrika fanapotehana fiainan'olona na tamin'ny alalan'ny vola na tamin'ny alalan'ny filan-dratsy fijagajagana ka endrika fanapotehana olona na tamin'ny fanabakana na fasiolokina olona na fanalanjaza nin'olona dia ibebahantsika daholo pasteur satria famonon'olona daholo zany fanambanina olona mety hoe nampiasanao tao an-trano hoe mpanaponao tao an-trano nanaovanao atso-jay sy nanaovanao kely tsy mba mamindro
reny tsy avelan'andriamanitra famaina mihitsika pastera misy lehibe no ianao any misy mimena ambaniny mena fa misy koa mimena amboniny mena pastera fa tsika manko zay ihany fantatsika zay mena ambaniny mena attention fa diso zany fa misy koa mimena amboniny mena ary ianao mampijaly ny olona kely ambaninao fifezanao hoe ireo nampijaly kely mpanampy anao ohatrany nampijaly ianao général dia nampijaly kely le adjudant kely iny tena piraonaonanao mafy mihitsy ianao mba olona ambonimbony dia ohatrany hoe zay manao kely tsy mba manondro tareny fa misy mimena amboniny mena pastera ary jereo hoe fa ianao mampijaly an'io kely eo ambaninao fa ianao koa misy zavatra-tsovanao zany ny fiainao fibebanao azy za tena miantso anao be loso mafyloy mihitsy amy sabotsy avy zao ianao lehilahy mafyloso tena miavonavony mihitsy nao tsoka bebary ianao raha fa mbola manendra foanao to ary miantso anao anolo tena ho an'ny to fa hotafavoky ianao raha tena tady an'andriamanitra iatsy amin'ny samafy fa tanjom-baty apitany jira mahatanjom-baty io misy ane samafy zay ere ambany atsy mitanjom-baty sabotsy avy zao misivy maraina nanaovana ny fotoana io pastera ary eto amongo ty andrefa nambojanahary misivy ra maraina keo no anvateratsika anio tena goavany aza misarasara tonga dia midira efitra anakefatra nanaovana ny fotoana io na anaky dimy eo leto amongo ty efitra anakefatra na anaky dimy fa mety daholo zay idiranao na ao amle trano vovongizabe io na ao ambony ria na ria amy trano salé ary amle overflow numéro 1 na ao ambany ria misy trano vaovao ngezabe lavabe koa ao atsimo dia azonao idirana daholo izy idiranao fa izy daholo io zany fa torotemina daholo any noratsika pastera marisa mamerika manapena manapitafa mariako lo pastera dia sabotsy io fifadikanina amy sabotsy avy zao tena mba hifady any tsika satria tena alevina ireo sabotsy farany amty taona to velomatoka